mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famarabantsika ry afaka tratra ity talata fafolo volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko 5 Jaona voalohany toko 5 andiny 4 sy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary izao ny fandresena izay ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao? Afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ray Masino, manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Iran'andro vitsivitsy ary afaka malala dia nametraka fanontaniana isika ny tamin'ny lafy ny ara-potom-ponoana izay manazava nametrahantsika fanontaniana amin'ny hoe inona moa raha jerena amin'ny lafiny ara-potom-ponoana avy aiza ny finoana? Inona no miteraka ny finoana ao anatin'ny mpino? Fanapahan-kevitry ny mpino ve ny finoana? Sa asan'Andriamanitra mahadidy io ve? Sa ateraky ny fanahy masina? Sa inona ny mahatonga ny finoana ao anatin'ny mpino? Fanontaniana apetrakantsika izany izay tsy dia hoe fanontaniana mandeha ho azy tsy akory, fa tena fanontaniana ara-potom-ponoana mihitsy. Tsara manamarika efa nirasantsika teto fa ny mampiavaka ny fiangonana dia mampiavaka ny fiangonana toy ny ao anatin'ny tokotanim-pen'ny fivavahana kristianina dia misy fiangonana maromaro. Na dia ray ihany ary tsika dia misy ihany mahasamy hafa antsika. Iray isika amin'ny finoana, iray isika amin'ny lafin'ny finoanan'ny Trinité, fa misy lafin-javatra kosa nefa mety mampiavaka ny fiangonana tsirairay. Io fiavahan'ny fiangonana tsirairay io tsy ny soratra masina akory no mampiavaka azy. Ohatra ny Baiboly Malagasy dia mampiasa an'io Baiboly Malagasy io na ny protestanta FJKM, na ny protestanta FLM, na ny protestanta Anglikana, na ny protestanta Jesosy Mamonjy, na ny protestanta Pentekotista, na rehetrarehetra eny dia marina fa protestanta izy. Saingy mampiasa an'io Baiboly io saingy ny fotom-ponoana samihafa. Nahoana ary? Hoy isika mandray maka manao hoe raha amin'ny lafiny teolojia ny resahana, rehefa miresaka hoe teolojia isika dia misy be dia be karazany teolojia, misy ny teolojia biblika, teolojia sistematika, teolojia historika, teolojia natoraly, teolojia pratika, be dia be ny karazana teolojia. Ary dia ao anatiny antsoina hoe fianarana teolojia na fandaninana ny teolojia dia reto zavatra efatra ireto no manamarika azy. Efatra na dimy iray ilay. Ny voalohany dia ny antsoina hoe taranja fototra, dia ny antsoina hoe ny fivoasana ny soratra masina io. Amintsika protestanta dia miainga madiodio ny soratra masina ny fotom-pampianarana rehetra ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fiainan'ny mpino dia miainga ao amin'ny soratra masina io. Zay ilay fitenintsika malaza hoe sola scriptura, ny soratra masina irery ihany. Satria ny soratra masina irery ihany ny fototra iorenana ny fotom-pianarana protestanta dia nandalina dia nandalina ny soratra masina ny protestanta. Ary ireo mpandalina ny soratra masina ao anatin'ny protestanta, na ao anatin'ny katolika koa, na ao anatin'ny anglikana koa aza, dia natao hoe exégète izy, avy amin'ny teny hoe exégèse, izay midika hoe mamoaka ny hevitry ny soratra masina. Mivaofina, mamoaka ny votoatina ny dikan'ilay soratra masina. Zay ny antsoina hoe exégèse biblika, mamoaka ny hevitry ilay soratra masina izy. Dia ny exégète zany nareo mpivaofy ny soratra masina dia mamoaka ny akora fototra amin'ny soratra masina. Ny hevitenin'ny soratra masina tsy hoe fotom-ponoana akory, ny heviteny tsy mbola fotom-pampianarana, ny heviteny tsy mbola fotom-ponoana, exégèse fotsiny io. Zany hoe raha oharina amin'ny hoe manao trano dia izao ny exégète dia ireo mpanolotra ny akora fototra anaovana ny trano. Zany hoe vokatry ny raha atao zany raisina amin'ny hoe ilay sary dia ny
zavatra avoakan'ny exégète zany de tahaka ny hoe fasika, vato, simenitra, vy, zany hoe lay akora andrafetana an'lay trano zay ny fototra. Ny exégète zany de tsy inona tsy akory fa mamoaka lay matériaux, lay fototra, lay akora anaovana an'lay fotom-pampianarana. Tsy iny akory ny fotom-pampianarana fa akora fototra ihany io, tahaka ny hoe ny simansy ny vato tsy trano akory, ary ny trano tsy trano raha tsisy simansy vato, fa ny akora fototra de ny simenitra, zany hoe ny akora fototra ny antsoina hoe fotom-pinoana de zao ny soratra masina zay voasan'ireo exégèten'ireo mpivaofy ny soratra masina. Dia rehefa mivaofy soratra masina, mivoaka daholo ny heviteny isan-karazany a, zay havanana am'zany satria fianarana lalina be sy lava be zany, dia rehefa aveo dia arafidrafitra ho lasa lohahevitra mitambatambatra tsikelikely. Io no mameno antsoina hoe théologie biblika. Ny mpitoro teny, ny pastera rehetra amin'ny ankapobeny dia mamoaka ny antsoina hoe théologie biblika, satria miainga avy amin'ireo heviteny be de be vakiny izy, miainga amin'ireo heviteny be de be zay asa soratra be de be avoakan'ireo exégète, na izy mihitsy manao ny heviteny, dia rehefa aveo izy mamoaka an'iny ho lasa lohahevitra, ho lasa thème, zay ny antsoina hoe théologie biblika. Iny zany efa fototry ny théologie biblika iny. Raha oharina amin'ny trano de zao iny ny fototry ny trano, efa fototry iny, fa tsy mbola iny akory ny trano, tsy mbola ny théologie biblika, tsy iny akory ny fotom-pampianarana. Dia rehefa ohatra ka ao aoriana no antsoina hoe théologie biblika, dia zay vao mirafitra ny antsoina hoe théologie systématique. Ny théologie systématique zany dia avy any amin'ny exégèse de lasa théologie biblika, de zay vao lasa antsoina hoe théologie systématique. Ny antsoina hoe systématique syn istenay hono teny grika, zany hoe milaza zavatra ohatran'ny hoe systématisena, zany hoe zavatra arafitra, zavatra omena endrika, zay ny antsoina hoe théologie systématique. Io no antsoina hoe fotom-pinoana. Ny fotom-pinoana zany de tsy inona tsy akory fa na le fotom-pampianarana, teolomo no ampiasaina foana ny teny hoe dogmatika, dia io fotom-pampianarana io na koa ndraindray ampiasaina hoe doctrine, tsy tena mitovy izy fa tsy alalinitsika zay fahasamihafan'zay eto, dia io fotom-pinoana na io fotom-pampianarana io dia io no mampiavaka ny fiangonana. Ny raha tena mijery isika am'zao andro antsika zao dia mifanakaiky be ny exégèse katolika sy ny exégèse protestant, be de be ny protestanta, be de be ny mifandraisana izy ireo, fa rehefa mirafitra ho lasa fotom-pinoana kosa io, eo no mahasamihafa azy. Zany hoe na de soratra masina iray ihany aza ny angatsika amin'ny ataovy hoe ny adventiste, de tsy mitovy ny fotom-pampianarana, soratra masina iray ihany ingana, satria ny fotom-pinoana tsy mitovy. Dia raha ohatra zany ka raisina amin'ny trano de zao ny mandrafitra ny fotom-pinoana iny dia ilay soratra masina navoakan'ny exégète ny heviny. Ny fototra ny théologie biblika. Ny théologie pratika kosa dia lay eo ivelan'lay trano zany, raha zay no anoarana azy, lay lokony mamendrika mahafinaritra azy. Zany hoe ny théologie pratika de zao tsy maintsy miorina eo amboniny antsoina hoe théologie systématique. Tsy mety ho havanana amin'ny théologie pratika isika raha tsy havanana tsara amin'ny théologie systématique. Zany hoe ny fotom-pinoana no hanome endrika ny pratika ny fiangonana. Raha mitentsika za manao hoe inona mo, nahoana mo no manao batisa tsika, de satria izao ny fotom-pampianarana. Maninona no ohatran'io ny altarantsika, de satria misy fotom-pampianarana. Nahoana no io ny tilikampontsika, de satria misy fotom-pinoana. Nahoana no ohatran'izao ny architecturan'ny fiangonantsika, de satria misy fotom-pinoana. Zany hoe ny zavatra hita ivelany aty amin'ny fiangonana dia miorina teo amboniny antsoina hoe fotom-pampianarana. Fa tsy hoe zavatra taingitaingina fotsiny eo ambony eo, fa tsy maintsy miorina monina fotom-pampianarana ny pratika ny fiangonana. Ny etika koa de tahak'izany ihany, ny etika dia miorina eo ambonin'ny théologie systématique, ny fitondran-tena. Tsika zany tsy afaka miteny fotsiny hoe maninona tsika no ohatra hoe mifady ny zava-mahadomelona, satria mahana fotom-pinoana momba ny olombelona tahak'izao tsika. Nahoana sika no manaja ny aina, satria zao ny fotom-pampianarantsika momba ny antsoina hoe olombelona. De tahak'izay ry havako malala. Ny tsara manazava an'izany andatsika hoe tsetsatsetsatsarotra ihany. Ny théologie historique moa na ny tantaram-piangonana dia somary ivelany zay, satria ny tantaram-piangonana dia toy ny maso mijery izay ny ainan'ny fiangonana ny finoany.
Miaina ny fiangonana ny fijoroany vavolombelona raha amiteny hoe mitantara miaina ny fiangonana fijoroana vavolombelona de zay le tantaram-piangonana. Raha miaino ny aina ny fiangonana ny finoany de zay le antsoina hoe histoire des dogmes, tantarany fivoaran'ny fotom-pampianaran'ny fiangonana. Fa reny zany lay siansa zay mijery ny fifandraisan'lay fiangonana tamin'ny fiarahamonina tamin'ny ny ainany nandritra ny anjato taona ny nataonjato maro ilay ny finoany sy ny fijoroany vavolombelona. Zay ny tantara. Tsaratra ihany zany satria tsara ny afantarantsika an'zany satria am'izao andro ao dia ilaina ny ivelaran'ny mpino ny amin'ny fahafantarany any tompo mba tsy hailangila ny karazam-pampianarana izay indraindray tsy mifanaraka am'izao otramasina. Io tsika tamin'ny herinandro manao hoe tam'izay fotoana zay tsika metraka fanontaniana nampiavaka ny eglizy réformé na ny fiangonana réformé amin'ny fiangonana evangelika. Io tsy hoe inona ny diso na inona ny marina fa inona ny nampianarina anao. Dia hoy tsika manao hoe nametraka fanontaniana tsika tam'izay hoe nanazava manao hoe ny finoana de ateraky ny fahateraham-baovao. Ny finoana na ny foi de ateraky ny fahateraham-baovao na ny régénération. Mbola raha eto amin'ity jaona voalohany toko fa 5 zay zara-mofinaina ho antsika ity ry havako dia mbola manamafy an'izany. Any am'andininy voalohany moa de miteny izy manao hoe zay rehetra mino fa Jesoa no naterak'Andriamanitra. Ary dia aty amin'ny fahaefatra zay zara-mofinainan'io dia mbola misy an'izao teny zao izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo zao. Lay hoe naterak'Andriamanitra dia matoateny tany saina amin'ny participe actif parfait, passif parfait. Zany hoe milaza zavatra efa lasa nefa milaza zavatra tsy niankina tamin'ilay mpanao azy fa niarana izy. Ny dikan'izany isika dia naterak'Andriamanitra, tsy avy amintsika zany ny fahaterahana fa avy amin'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra madiodio zany ny fanadiovana antsika tamin'ny rano Kristy. Zay mahatonga antsika hoe ny fahaterahan'Andriamanitra de fahasoavana. Ny fahateraham-baovao de fahasoavana. Isika naterak'Andriamanitra dia fahasoavana. Tsy avy amintsika nahaterahantsika olom-baovao, tsy fiezahantsika fa asan'Andriamanitra madiodio. Zay mahatonga an'io miteny manao hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra de maharesy izao tontolo zao. Lay maharesy izao tontolo zao zany de conséquence vokatr'lay fahateraham-baovao nataon'Andriamanitra ho antsika. Zany hoe isika maharesy an'izao tontolo zao tsy herintsika kay, tsy hoe satria marantsaina, tsy hoe satria fetsy na tsy hoe satria nahavita an'izao na nahavita an'izao fa satria naterak'Andriamanitra. Zany hoe ny asa ny fandresena zay mahatonga antsika afaka mijoro vavolombelona mandresy ao anatin'ny sarotra, mandresy fakam-panahy de zao ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha miteny Paoly manao hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika de mifanojo indrindra mitenen'ny Jaona eto. Ary io maniry antsika tsy irehare mihitsy ao anatin'ny fombiazana. Io mahatonga antsika protestanta tsy maintsy averin'Andriamanitra, tsy maintsy manetry tena. Mahatonga ny Jaona ny teny manao hoe Jesoa tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy mihena. Ny antony de zao satria ny fandresena eo am-pelantanantsika de zao vokatry ny fahateraham-baovao nataon'i Jesoa, vokatry ny fahateraham-baovao nataon'ny fanamasina, Jaona 3:5. Zany hoe ny fandresena zay ananantsika rehetra fotom-pampianarana mihitsy zany, fotom-pinoana. Ny fandresena zay ananantsika io dia fahasoavana, tsy vokatry ny zay mety ataontsika hoe ny fiezahana mety naherin'ny vavaka be tsika, ny fahadianiny tsika. Zany rehetrany dia tsy avy amintsika no fa atsika manao zany. Raha avy amintsika zany de afaka mirehare am'zany tsika ho Paoly. Fa satria zany tsy avy amintsika, tsy toetra n'olombelona fotsiny zao ny tia vavaka. Ny olombelona maha-mpanota azy de tsy tia vavaka. Fa matoa ny olona anankiray tia vavaka dia
toetra nentiny fanan'andriamanitra, toetra noentiny ny asan'ny fanan'andriamanitra tao anatin'ny olona ny fitiavam-bavaka, ny fidodododona ny ampiangonana, ny fanaovana ny asa soa ao amin'ny fiangonana, fiarahamonina teraky ny fonona de zao teny efa asa mahadio asan'andriamanitra. Zay mahatonga atsika tsy mahazo mitsara ho tsika na iza na iza, tsy afaka mitsara na iza mihitsy izy sika am'izay mety ho foetsiny, satria de resy lahatra fa izao tsy misy afaka manatona an'andriamanitra raha tsy andriamanitra ny antsasa. Noho zany zay tonga eo amin'andriamanitra de tsy azotsika miatrahana fanontaniana ninona tiako ianao ve de mba tian'andriamanitra, ianao ve de mba mendrika, tsy afaka manao olona an'izay mihitsy izy sika satria itsika tsy afaka mamaritra hoe antsoniza ny mahatonga azy eo, fa ny atsika de zao matoa tonga eo amin'ny tranon'andriamanitra izy, matoa afaka manatona an'andriamanitra izy, matoa Paoly mahatonina hoe Jesosy ny tompo de amin'ny tompo. Tsy misy olona mahatonina hoe Jesosy ny tompo sy mpamonjy raha tsy an'ny tompo izy Paoly, mazava ho azy. No zany dia itsika de resy lahatra fa zava-dehibe itsika mpino protestanta, mpino kristiana de zao mametraka mandrakariva ny maha-kristianina atsika ho fahasoavana, mametraka ny mahampino atsika ho fahasoavana. Ary io ndraindray no tsy takatry ny olona, io le tenenin'ny Calvin foana hoe prédestination. Betsaka ny tsy mahazo an'le prédestination hoe miangatra Andriamanitra nahoana satria tratran'ny solomason'ny ataotsika hoe ny 16e siècle ny taonjato fahiny amby folo fa fito ambin'ny folo tsy nametraka fantaina mihitsy ny amin'ny prédestination, satria tsy mbola tratran'ny ataotsika hoe ny philosophie des lumières ny taonjato valo ambin'ny folo izy, fa rehefa niditra ny philosophie des lumières niditra daholo am'izay reo ataotsika hoe karazan-drazana philosophie isan-karazany, ny existentialisme, ny rationalisme, rehefa niditra daholo zany materialisme hoe efa nanaraka teoriana faraparany, ny marxisme vo ahitatsika farany, rehefa niditra daholo zany karazan-drazana fotom-pisaina sy fotom-pandarana zany dia nanomboka nanozongozona ary ny tsara n'andriamanitra mihitsy manao hoe miangatra Andriamanitra, iza koa no misy Andriamanitra navaka hoe ty ihany ny vonjena de ty ho ariana, ty tiana de ty tsy tiana, ka tsy zay loatra ny teo ny hevitry Calvin, tsy de zay loatra. Ny Andriamanitra souverain amin'ny Calvin, Andriamanitra de Andriamanitra manana fahefana feno, fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nahary ny olona ho any amin'ny elo hatrany am-polohany, mazava be eo amin'ny Calvin, mazava be eo amin'ny Baiboly. Andriamanitra tsy nahary ny elo ho an'ny olona, noho zany dia tsy nanokana olona ho any amin'ny elo velively Andriamanitra raha nazava amin'ny prédestination Calvin, fa tia hanazava amitsika fotsiny izy manao hoe ny fahateraham-baovao dia tsy miankina taminao fa miankina tamin'Andriamanitra. Ny fahateraham-baovao, ny fanadiovana anao de zao, enao manatona an'Andriamanitra de zao, tsy avy aminao fa avy amin'Andriamanitra, antson'Andriamanitra. Ary dia eto ary de ho Jaona manao hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra de maharesy izao tontolo zao, ary ny fandresena zay enti mandresy zao tontolo zao de ny finoatsika. Zany hoe io rehefa miverina le fanontaniana manao hoe inona no aloha ny fahateraham-baovao sa ny finoana, ny valiny de zao tsika manao hoe ny fahateraham-baovao no niteraka ny finoana. De Jaona manao hoe nateraka andresy isika, fa inona ny fitaovana omenina atsika mba hahatonga atsika enti mandresy zao tontolo zao, ny finoatsika. Ary io finoana io rehefa avy eo, ny finoana zany dia vokatry ny asan'Andriamanitra ao anatintsika. Tsy midika kory zany hoe tsy manapa-kevitra tsika, mazava ho azy, manapa-kevitra tsika hoe mino aho, fa ny fanapahan-kevitra zay iny de zao efa asan'ny fanamasina sahady ao anatintsika. De tsika zany tsy afaka miteny ary maninona moa re olo reny tsy mino, tena Andriamanitra miteny amin'ny olona rehetra, fa misy fanapahan-kevitra ataotsika, fa meloa ny fanapahan-kevitra ataotsika de zao ny asan'ny fanamasina ny aloha azy. Raha vo ny asan'olombelona ny lasa aloha ny asan'ny fanamasina de tsy fahasoavana tsony ny fahasoavana, fa ny mahafahasoavana azy de zao ny asa Andriamanitra meloan'ny asatsika, ary ny asatsika de conséquence, vokatra, zany hoe isika miaina ny fainam-pahamasinana dia vokatry ny finoatsika. Mitandrina ny didin'Andriamanitra tsika, tia namatsika isika, tia manao asa soa tsika, miaina ny tia vavaka isika, zay le fiainam-pahamasinana, zay conséquence, zay vokatra la inona, vokatry ny finoana.
Ary iny lay hoe misy mamoa empolo eny fiainam-pahamasinana io, misy mamoa zato eny fiainam-pahamasinana ao. Tsy iny akory ny zava-dehibe iny fa iny efa vokatra, fa ny zava-dehibe de izao lay finoana lay hoe rehefa nafafy lay vo de naniry. Misy mamovo be, misy mamovo kely, misy miaina fiainam-pahamasinana lavitra be tahaka ny Rasalama na afoy hatraminy any. Misy ny eny ny fiainam-pahamasinana tahaka ny taonjato enatsika mety hoe tsy tena nanana tahak'izay ny Rasalama izy fa zao samy namovo be izy. Misy ny zato eny, misy ny empolo eny. De tahak'izay ny fiainam-pahamasinana. Ny fiainam-pahamasinana io miankina amin'ny tsirairay, miankina amin'ny fiezahan'ny tsirairay, fa itsika tsy tsaraina amin'ny vokatra. Iza no mazava ho azy zava-dehibe any moa ny vokatra, fa tsy zay ny tsarana antsika sy maha-protestanta sy sola fide, ny finoana ihany. Ny finoana ihany. Zany de amintsika ny fiainam-pahamasinana dia vokatr'ilay fiainana ny finoana. Afaka malala zay mahatonga ny Jaune eto miteny manao hoe ny zay maharesy izao tontolo zao, iza moa no maharesy izao tontolo zao fa tsy zay mino fa Jesoa ny zanak'Andriamanitra. Ny finoana de zao ateraky ny asan'Andriamanitra ary ny fandresena de ateraky ny finoana. Le afaka malala ao anatin'ny herinandro fatombohan'ny herinandro tsika, ina ny afatra ao anao naterak'Andriamanitra ianao. No zany dia mino ianao. Mety ho be finoana empolo eny, mety ho kely finoana telopolo eny. Fa izao ny zava-dehibe de zao enao mino. Aza manaiky ampisalasala an'ilay ratsy hoe tsy mino ianao. Ny finoanao mety ho kely, finoanao mety ho be, fa mino ianao an'ny tompo ianao. No zany de matoky fa natao handresy. Matoky fa nataon'ny tompo handresy. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay. Misaotra anao noho ny amin'ny fotoana zay omenao anay ka atakaranay ny hevitry ny soratra masina. Manazava aminay fa ny finoanay dia ateraky ny asa mahagaga nataonao tamin'ny fahateraham-baovao aty anatinay. Enao ny asa, enao ny antso anay, nanasa anay tamin'ny ranao ka nahatonga anay olom-baovao mahatonga anay ateraka indray. Ary mahatonga anay miorina amin'ny finoana sy ny fahatokinanao, Tompo. De meraky ty tontolo andro teo am-pelatananao zahay. Ataovy mandresy mandrakariva amin'ny adi-tsaina, amin'ny tsy fahasalamana, amin'ny tebiteby, satria mino anao, satria matoky anao. Ampireny ny finoanay anana fiadanam-po zahay. Ampireny ny finoanay toetra mandrakariva ao aminao Andriamanitra izahay. Ampireny ny finoanay ahatsapanay fa ny Andriamanitra de tianay ao amin'i Jesoa. De jereo Tompo ireo marary, jereo ireo manana olana, ampahireso, havaosy ary tehirizy ny fiangonanao. Hitory ny fahavelomanao Jesoa ho fiainana mandrakariva ao anatin'ny fifankatiavana sy ny fiombonana. Tehirizy ny fiangonanao mba ho masina tsy misy pentipentina no ny asan'ny filazantsaranao. De ampahirezo ny fiangonanao mba hifankatia amin'ny fitoriana ny filazantsaranao. Misaotra Jesoa. Amen.